raha mbola afaka hiteny ihany ny vavanao. Allo manoro-hevitra foana ny tena izy. Fomba lely ihany manoro-hevitra indrindra amin'izao efa batisa farana zao eto any Madagasikara. Dia ahoana moa izany ianao amin'izany hevitra izany? Zay. Rehefa inoana ny olona anatin'ny internet sy any amin'ny toetrany dia samy tabataba daholo hoe mafy ilay cyclone, tena izao ilay cyclone. Tena mafy tokoa ilay izy ko. Tena mafy ilay izy. Raha ny henoko izany dia manodidina izao 60 kilomètres à l'heure ilay rafale izy. Mafy izany. Fa mbola hita an'ilay 500 kilomètres à l'heure ao ianareo. Hiakatra 600, hiakatra 700. Tahaka ny ahoana izany izany? Tsy te hiteny hoe 1000 aho. Fa aleo aho hatreo ihany. Loza mahatsara. Ataonareo olombelona ahoana re ny hizaka ny zava-doza hitsanga amin'ity taninareo ity? Tena dia tena nareo ve izany dia tsy tonga saina mihitsy raha tsy kapoka ny mandeha. Izay nge efa ny tena mipetraka. Dia gaga amin'ilay mpitondra fivavahana manjara an'ilay olona tsy hainy teny marina. Efa ianareo koa ve mba tsy mba tonga saina miadalana ataonareo? Efa fantatra fa tsy mahafaka amin'ny fahotana Jesosy dia mbola eo ihany ny olona ataonareo mipetraka. Nareo sady tsy miditra ny olona tsy avianareo hiditra. Tena mitovy amin'ilay fariseo nareo. Izany ny teneny Jehoshafata amin'ilay fariseo hoe nareo tsy avianareo miditra ny olona, nareo koa tsy mety miditra. Zakananareo fotsiny eo ilay olona. Tovy toetra mihitsy. Ary eny ihany ilay namono an'i Jehoshua any afara. Mampiomehy be nareo. Mampiomehy be nareo. Fa ianareo izay olona ohatrany miandry cyclone nandalo ao Tantananarivo itsika rehefa nandalo na mbola tsy nandalo ilay cyclone. Fa raha ny fantatro amin'izao itenenako izao mandalo ao ilay cyclone amin'izao raha itenenako izao. Tena mandalo ao Antananarivo ao ilay izy. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny quartier nidirany any Ambohidratrimo ve sa Antananarivo sa somary mila ny tanila kely ary Ambomanga ve sa tsy haiko. Na tena Antananarivo vila ve nidirany. Fa raha ny sary hitako aty dia tena miditra ao Antananarivo mihitsy ilay cyclone amin'izao ora izao. Ohatrany tamin'ny valo maraina teo angamba ny jirany iny. Tena plein centre Antananarivo mihitsy ilay cyclone nandeha. Dia tsy haiko hoe amin'izao amin'ny sivy izao na aiza ho aiza zareo na aiza ho aiza. Dia nareo moa izany mahay anazy ihany. Fa ny tiako tenenina hoe ore olona. Tena za akory tsy manareo ohatra hoe misy loza dia mba profita. Azo lazaina any hoe miprofita any aloha raha ny sary misy. Fa ny tena marina amin'ny tenanareo hoe tsy mora intsony ny aorinan'io. Tsy mety memora izany io. Fa mihamafy io ary mihamafy io ary tena makany amin'ny tsy ho zakanareo intsony. Izay daholo izany zavatra miseho na orona mba haratra io ny rahona mbola toerana misy an'izay. Tena tsy hita hoe atao ahoana intsony raka izy. Izay. Izay tonga amin'ny tenanareo hoe mba mitodihy amin'izay amin'ny marina, mba vonjeo aty fanahy. Fa ireny zavatra rehetra miseho ireny ange dia fampisehoana hoe misy ny mpamorona anareo. Izay ange io tiana atao io e. Misy ny mpamorona ka bandana mba miverina amin'ilay mpamorona amin'izay. Ary ity ny teneniko aminareo, tsy mety mandeha mora intsony io zavatra io. Tadidio izay teniko izay. Tenin'ny Eliavy any amin'ny dada Iava malalako sy Jehoshua malalako. Tsy misy zavatra mihamora izany fa mihamafy dia mihamafy dia mihamafy izay foana no hitanareo. Ahitan'izany cyclone miverimberina izany nareo. Dia miverimberina mandeha dia mody miverina dia miakatra dia midina dia miverina dia mody miatsinana dia mody miana varatra dia mody miakandrefana. Verina ny atsinana dia miana varatra. Ahitan'izany nareo. Hoe ny zavatra tsy fahitanareo amin'izay no atao hitanareo izao. Zavatra hoe tsy fantatra intsony efa inona ity zavatra ity. Ka izay ilay endasiny voaka amin'ny vavanao izay. Satria nanambany loatra an'ilay fampianarana Jehoshua ianareo. Nanambaniana loatra ilay izy. Aiza ve moa dia vitanareo mihitsy miafina hoe io zanaky ny avo indrindra io no niteny fa mahazo manota araka ny Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany. Jereo izany toe-tsainareo. Vavaratsy anie izany. Ilay Andriamanitra Abrahama ry teny hoe za tsy mihaino ny mpanota. Dia nareo nefa ry maningizina fa mihaino ny mpanota sady mifona ho an'ny mpanota hono io zanaky ny avo indrindra io. Fa nareo ve teny efa adala mitapo saonina mihitsy. Efa nazavaiko moa izy hoe tana avakio tsara ilay andininy voalohany aloha fa izao nge ny voalaza hoe milaza anareo mba tsy hanotanareo.
Tsy mahay manota mihitsy izany eo amin'ny Eosoa dikan'izay. Ka olona ato amin'ny Eosoa sendra nisy problema nandalovany ka latsaka nakany amin'ny fiampangan'olo izy hoe nareo mpanota dia iny ilay nazavainy hoe mety milatsaka makany amin'ny zavatra tsy fanany iny ilay ondrikely Eosoa dia ny Zaidan zanaky ny avondrindra. Dia ireny ireo nahazo an'iny teny iny hoe raha misy latsaka any amin'ny fahotana dia manana mpisolo vava satria tsy mahay manota ireo olona ireo. Ka ilay olona tsy mahay manota sendra misy problema nanjoana azy ohatrany dia ampangainao izy dia iny ilay teneny hoe ireo tsy mahay manota fa matoa izy latsaka tamin'iny dia nisy navoana azy, nisy nanosika anazy nanao an'izay fa izy tsy mety manao an'io izany izy. Dia ny sary mihitsy no lasa hoe nanao an'izany izy nefa izy tsy nanao an'izy. Iny ilay ohatra ny meko anareo kaiky ilay hoe anao fotoana ho anareo, anao fotoana ilay ondrikely Eosoa Zeda io zanaky ny avondrindra dikan'ilay Zeda hoe amin'ny 7 fotoana kanefa ny tamin'ny 1 vao tonga ianao noho ny amin'ny etraketraky ny inona moa dia embouteillage na ny etraketraky ny tsy fantatra ohatran'izay ilay sary. Ka raha ny sary misy dia tena nandainga tokoa ianao satria tsy tonga ara-potoana ary namitika ianao satria ny tenin'ny ora nefa tsy tamin'iny ianao no tonga dia tena mandainga izany. Dia izay ilay sary hoe tsy mahay manota ianao fa tsy avy any aminao io foto io. Dia ireny ilay voalaza hoe raha misy nanota dia manana mpisolo vava dia Eosoa. Izany hoe ilay olona soloina vava dia ireto olona efa tsy mahay manota ireto satria hoe ny teny anareo mba tsy anotanareo izay ilay voalohany hoe tsy mahazo manota mihitsy ianareo. Ka raha misy latsaka any amin'ny fahotana nefa ny olona tsy mahay manota dia izay vao mitsangana hiaro anareo. Ka reto olona tsy mahay manota reto no tenena amin'izany hoe sendra latsaka tampoka tao anatin'ny zava-nisy ny etraketraky ny fiainana ny etraketraky ny olona dia lasa tafiditra anatin'ny kafoiaziny hoe lasa mpanota ianao. Dia endrikendrika izany ilay izy ny tiako teneniny dia tsy azo dia mitsangana Eosoa manamarina an'iny olona iny. Izay ny dikan'iny teny iny satria koa hiaro devoly Eosoa. Ny mpandainga anie dia devoly, ny mpamitaka anie dia devoly, ny mpanota anie dia devoly. Ka aiza misy Eosoa hiaro devoly aminao? Fa izany ange ny zatra ampianaran'ireo mpitondra fivavahana ilay miaro anareo hoe izao no tenen'ilay mpitondra fivavahana hoe aza miaina an'io radio, aza mijery an'io tele fa tele tena ratsy hoy eo. Inona maharatsy anazy? Maharatsy ny tena marina dia aza mandeha makany am-piangonana intsony ray dika izany satria ilay tena mahafaka amin'ny fahotana aza ratsy ka vao ianareo ny dikan'izany. Ianareo nge izany no tena faratampon'ny ratsy ny dikan'izany fa mba misy sainy. Samy mieritreritra, samy tonga saina e. Izay aloha izany ny teniko amin'ny voalohany fa mbola tohizako izay teniko izay raha alainareo any izany. Any amin'ny valo raha alina sahala amin'izany na amin'ny 7 ohatra satria samy eo daholo. Samy eo daholo nareo izany dia any amin'ny 7 any miresaka aminareo indray ny 7 raha alina any izany. Izay no fiarahantsika tamin'ny teny ity. Samy tonga saina raha alina indray nazava mihitsy ny resaka hoe tena mifona ho an'ny mpanota marina ve io zanaky ny avo indrindra io. Ataonareo pubakely izay rakizy, ataonareo publicité kely izay amin'ny internet indrindra hatrany télé sy radio Madagasikara ao radio malagasy ao radio télé lokalina tiako tenenina hoe tena mifona ho an'ny mpanota marina ve io zanaky ny avo indrindra io. Mifona ho an'ny mpanao ratsy. Izay moa izany ilay teny zareo tenenina. Mifona ho an'ny mpanao ratsy. Mifona ho an'ny mpanota sy ny mpanao ratsy ve io zanaky ny avo indrindra io. Aza atao Eosoa fa tsy tiany zareo miaino an'ilay Eosoa fa atao amin'izay fotsiny. Hoe mifona ho an'ny mpanota sy ny mpanao ratsy ve ilay zanaky ny avo indrindra dia apetrao ilay Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Izay hoe misolo vava ny mpanao ratsy io zanaky ny avo indrindra io. Ataovy piba dia ny fotoana antsika izany aleo teo amin'ny 7 tsy maninona amin'ny 7. Amin'ny 7 alina eny amin'ny 7 samy ao an-tany daholo amin'ny 7 e. Cyclone ve dia mbola andehandeha ihany ny tady loza. Fa amin'ny 7 ilay izy. Dia samy miara-mihaino daholo nareo izany. Izay aloha izany fa dia entanareo izany izay iainan'io fanazavan'io daholo ny olombelona rehetrarehetra ao Madagasikara
dia ny malagasy rehetra maneran-tany izay mbola miaina ny fahandalo satria fa be dia be ny malagasy miaina an'io ny ampita. Fa tsy haiko inona izany mampamenatra an'ilay olona miaino an'io sy ny mampatahotra an'zareo miteny hoe za dia miaino an'io. Izany zao mba anisan'ny zatra mampimena daholo hoe mamenatra ny olona miteny hoe za miaino an'ilay radio mitondra ny Eosoa ilay miaraka amin'ny Elia. Izany dia mamenatra an'zareo zany. Gaga amin'izany mihitsiny a. Hoe inona koa tia kanosa velona matahotra vahoaka sy matahotra olona ity. Olona mpanota ve ny atahoranao? Zaranao azy ianao tokony hizesta be afaka amin'ny fahotana fa tsy ireo mpanota ireo ny atahoranao. Ny mpanota no tokony atahotra ny olona tsy mpanota intsony izy raha mpanao ratsy ny dikan'izany. Ny mpanao ny tsara indray ve izany no tokony atahotra ny tena izy. Aza matahotra an'izay olona mpanota izany rehefa mivadika izao ny tantara ny demokrasia ary ty efa foana. Ny ONU ary ty efa mizozo efa miteny hoe izay tsy manam-bola intsony andraofana ny karaha-mampiasa ato. Tsisy manome vola intsony ilay ONU-ko. Efa hoe rava ho ahy io. Mandenga ny tenin'ny Elia. Ny OTAN efa mizongozona. I Donald Trump efa ny Amerikana efa ny problème anazy raha tsy voavahy. Hitanareo manaraka ny teniko daholo ny zavatra rehetra araka izay nanditeny dadako anahy. Iayava Andriamanitra Abrahama. Tsy misy izay tsy miseho ny teny rehetrarehetra nataony Elia. Dia ny zavatra rehefa miseho dia ianao ve mpitondra fivavahana tsy mba menatra? Hoe ny zavatra teneniko ankehitriny miseho daholo dia maninona koa raha manampina koa hoe aza mijery an'io vaovao io koa ianao. Ka ilay vaovao raha mandeha maneran-tany. Ny olona te ampitan-dranomasina mahita ny fataterahany teny fa gaga nareo Madagasikara tsy mahita. Dia mba gaga anie izany tena marina. Nefa ny rehetra mijery ny internet rehetra ty satria be dia be manaraka ny internet io ihany. Samy tonga saina be dia miatra ty teny ity. Fa ilay malagasy tena miteny amin'ny teny gasy amin'ny teny amin'ny malagasy fa izy ilay tsy maninina. Gaga ho antsika. Tena gaga tsika. Sady variana. Ary ny olona tena mahita ny sary mandeha tonga saina daholo. Fa ny malagasy mahita ny famarinana ny teny tsy mety tonga saina satria pepon''ilay mpamosavy. Izy ilay mpamosavy ilay mpitondra fivavahana. Mamosavy io ilay efa manipy olana amin'ny elo mbola tsy tonga saina ihany. Ary ilay vahoaka entiny amin'izany tsy tonga saina fa dia ampirisin'ilay mpitondra fivavahana dia tezitra tokoa. Ento hoe mba melohan'ny atezerana aloha mba dinio ilay zahatra ao aminareo e. Inona ilay nampatezitra anao? Nampirisiana ve? Nampirisiana ve ianao tsy ho tia anahy? Inona ny tsy tiavanao anahy? Fa naninona anao za? Mamonjy anao ve za dia halanao? Ianao raha mba tonga saina. Ny teniko eto ange dia miverimberina hoe mamosavy mpitondra fivavahana io satria manipy anao any amin'ny elo ataon'ny mpanota foana ianao. Ary izay ny antony anazavako an'ilay jaona voalohany toko faharoa io andiny voalohany sy ny faharoa raha riva. Raha alina moa zany. Ka ataovy mitsangana mpitondra fivavahana fa asiako appel amin'io. Asiako appel amin'io sy evo mamaly ry zareo. Zay. Dia asivy soratra raika izy eo ambany eo hoe antsoina mpitondra fivavahana hamaly. Asivy soratra eo ambany eo. Antsoko mihitsy ireo mpitondra fivavahana ireo. Hamaly satria hanao débat tsika raha alina zany. Zay. Ary rehefa tsy mahavita mahavaly an'ilay teniko dia mba tsara amin'izay ilay fanapozina sy famosaviana olona fa nareo tena efa tsy mijanona mampamosavy anareo mihitsy nareo. Tady mpamono olona mpanipy olana amin'ny elo. Jesosy mpandefa any amin'ny elo nareo koa mpanompo manipy olana any amin'ny elo. Fa ilay olona tsy tonga saina satria ilay olona koa dia mamagaga anahy mihitsy. Efa fantatra ve fa manipy any amin'ny elo dia mbola tsy tonga saina ihany. Efa omenareo ny tokony sendiny hoe ity ny teny milaza fa ny mpanota dia makany amin'ny elo dia inona izany no tsy mahatokony tonga sainanao amin'izany. Nefa ianao dia mpanota. Gaga aminareo mihitsy ny ahy. Zay. Ka rariva fotoanantsika amin'ny 7 alina. Cyclone zao tsisy miasa daholo ao an-trano daholo ny dikan'izay. Dia antsoko daholo mpitondra fivavahana ataovy ampita-potao mihitsy. Izay mi alipetrao mihitsy ny numéro téléphone efa mahazatra izany hoe ity ny mesazinareo ity. Ataovy mesazy. Fa izay tsy teny ratsinareo ny télé Eosoa sy ny radio Eosoa tsy naovana teny ratsy fa mesazy alefa. Fa valiana mihitsy nareo rehefa mandefa mesazy ara-dalàna. Izay hoe alefaso ary ny fanoherana ataonareo. Aiza ilay fanoherana anareo? Fa izaho dia hanaporofo fa mpanipy olana amin'ny elo nareo ary izany ny hetsoko ny malagasy tsy mahafantatra inona hoe manaraka ny aza manaraka an'io mpitondra fivavahana io na io fiangonana io aza manaraka an'io fa tsy izy io. Mpanipy any amin'ny elo io. Fa manarahany ely hafa hoentiko any amin'ny lanitry nareo.
Rendez-vous-tsika hariva amin'ny 7 Zay ny fiarahantsika tamin'ny teny ity dia ataovy izany raka izy ny publicité anareo asivo soratra eo ambany hoe antsoina ny mpitondra fivavahana hamary ny fampianarana. SMS alefa fa tsy teny direct amin'izareo fa sady za koa ty tany lavitra ty dia tsy possible hoeniko mihitsy izy zay. Lasa mikentsokentsona be ny feo raha teny amin'ny telefônina amin'ny WhatsApp eto tsy mety fa ataovy message dia tonga ty amiko aty tsara mihitsy. Satria ny message dia direct mahazo foana tsisy olana mihitsy aminay ny message zany. Dia afaka mihitsy nareo dia le faso ny fanoeranareo maneran-tany satria tena malagasy ny zao no mbola vonjeko. Maraparana an'ilay malagasy mantsy satria telo herinandro sisa. 2 herinandro sisa moa dia efa ny herinandro farany efa tsisy ny azo atao intsony. 2 herinandro sisa ny efako miresaka aminareo, miantsoantso anareo. Ary tena tsisy solution intsony aorianan'io. Mampalahelo fotsiny moa zany dia izay nandalovantsika eo na mety tsy erakirana fa zay rehefa mitady ny famonjena ary maniry ny famonjena tsy mety maino any ely ahy ianao. Zay. Dia miraha soatsika samy teno soa ho amin'ny raha alina mifito zany fiarahantsika rehetra mihaino ny fanazavako aloha dia vita fanazavako miditra amin'izay nareo manao SMS miresaka aminahy. Zay. Ilazako ny ondrikely rehetrarehetra mba tsy hisiditra mihitsy ny aloha amin'io satria tsy natokana ho anareo intsony io fa natokana ho an'ilay vahiny. Ny atao hoe vahiny dia ny vahiny vao mihaino samy vao nandray ary le nahazo amin'ilay teny fampitangony hoe aza mihaino an'io SMS alefa. Iny tsisy afaka miteny anao fa SMS-ako. Alefa azy ny SMS anao dia apetrao ny fanontaniana rehefa tonga saina. Fa rehefa tsy tonga saina aza metraka fanontaniana fa ny lalanao zorona. Dia mitsipy any amin'ny elo ianao amin'iny fiafarany dianao iny. Izay teo any amin'ny elo aza misy miditra ao. Fa izay teo vonjena tsy teo any amin'ny elo meno raha alina dia midira meno any ery ahy. Zay. Zay le izy zany. Dia mirary soatsika rehetra izay tonga saina hanaraka ny teniko rehetra raha alina. Tsisy fampianarana moa zany androany tontolo fa dia miandry an'izay tsika. Miandry an'izay fandarana izay tsika sady. Ny fampianarana anareo le amin'ny telo azonareo alefa tsy maninona iny amin'ny telo. Dia le amin'ny 12 koa tsy maninona fa le amin'ny riva zany tsisy intsony fa miandry anamiditra nareo. Rehefa dia efa mirary soatsika rehetra samy hotainao soa dia samy mifampilaza ho anareo izay dany ataonareo tena amin'izay ilay olona tsy eo amin'ny telefôna izay nisaka taminareo ananareo telefôna hoe midira nareo amin'ity appel ty ara fa miditra ao ny ambazadera aneo soa raha alina amin'ny 7. Nareo ny ampitan-dranomasina koa ohatran'izay ampitaonareo ondrikely ny izay ny ampitan-dranomasina izay mahay miteny frantsay ampitao ny teniko any amin'izareo frantsay sy anglais any hoe misy émission raha alina afaka manaraka nareo. Ilazako ny mpandika teny mba mandika teny daholo misy fandikana teny raha alina na dia nataoko hoe ho an'ny malagasy ilay teny fa aleo maheno koa ny vahiny. Adika amin'ny teny sinoa, adika amin'ny teny anglais, adika amin'ny teny français ny zavatra ataoko raha alina amin'ny 7. Dia mivonona daholo zany ny mpandika teny amin'izay mamita ny asany tsirairay avy.